Mbola manoloana izay resaka izay hatrany kosa harampy sabotsy 12 Desambra no mieritreritra anatanteraka hetsika eny Ambohijatovo ny hetsika Madagasikara miaro ireo nosy malagasy. Manomboka izany manoloana izany ihany koa dia nisy androany ny fivoriana izay notontosainy OMC na ihany koa organe mixte opérationnel izay misahana ny filaminana eto Antananarivo ary nisy ny fanapahan-kevitra noraisin'izy ireo mahakasika an'izay indrindra. Tsy nahazo alalana avy amin'ny tompona andraikitra misahana amin'ny filaminana eto Antananarivo ny hetsika ho fitakiana ny nosy eparsa izay iverin'ny hetsika Madagasikara miaro ireo nosy malagasy totosaina eny Ambohijatovo rapitso 12 Desambra. Entitra ny organe mixte opérationnel izay misahana amin'ny filaminana eto Antananarivo ahitana préfecture de police, mpitandro filaminana, ny commune Antananarivo renivohitra ary ny avy amin'ny fitsarana fa voarara amin'ny famoriam-bahoaka eny an-dalambe. Antony telo lehibe no nambaran'izy ireo fanandraisana io fepetra io. Eo anatrehany zava-misy eo fanomanana fifidianana sénatorialy amin'ny 20 Desambra zao dia misy ny torolalana navoakan'ny senita araka ny torolalana 14 seni bara 15 tamin'ny 4 Desambra 2015 tao mikasika ny fitantanana ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana olona tanterahana amin'ny 20 Desambra izay manambara fa ao amin'ny fanamarihana dia misy an'izao teny zao hoe voarara tanteraka ny fanaovana famoriam-bahoaka an-dalambe. Eo anatreny zavatra koa dia mbola misy ny délibération navoakan'ny commune tamin'ny taona 2021 izay milaza fa tsy azo atao ny mamory sy mampiasa ny toerana Ambohijatovo. Délibération laharana 10 bara CUA bara CM bara 12 tamin'ny 16 mai 2012. Izay zavatra anankiroa zay zany no nanery ny OMC tsy ho afaka ho ampiasain'ny mpangataka hanao famoriam-bahoaka an-dalambe eo Ambohijatovo rapitso. Ny commune moa dia nanome ny teny Andotapenaka nefa zareo nanambara tamin'ny gazety tamin'ny maraina fa tsy hoe ny Andotapenaka fa ao Ambohijatovo ihany satria eo ny kianjany Tsangambati 770 ka manoloana zany dia narehefa fanapahan-kevitra ny préfecture fa tsy hanome fahazahon-dalana hanateraka zany famoriam-bahoaka zany. Laza ihany koa ny tompona andraikitra misahana filaminana fa noho ny mahakatoko ny fety ny vanim-potoana izay mahabetsaka mivezivezen'ny fiara sy ny olona eto Antananarivo no antony fahatelo nandraisana amin'ny fepetra noraisina tsy fahafahana manateraka hetsika an-dalambe mba tsy hanakorontanana amin'ny fiainam-bahoaka. Entitra noho izany ny fitandrona filaminana eny amin'ny kianjana Ambohijatovo sy eny amin'ny kianjana 13 Mai rapitso sabotsy 12 Desambra. Tsy azo atao ny manao famoriam-bahoaka eto Antananarivo noho ny fanazavana nataony teo izay tsy iverina intsony. Dia aty amin'ny EMO indray zany ny baolina fanatanterahana an'izay. Izay no navoaka ny OMC izay organe de conception moa ny dikany ny EMO dia organe d'exécution. Dia izay tapaka ny OMC izay navoaka ny préfet de police zay no taterahany EMO farsy EMO reg na Nalamanga rapitso. Izy mpitandro filaminana izay andrara izay hetsika kasain'ny olona izay nangataka tamin'ny préfet de police amory vahoaka. Raha ny zava-misy ahina ny isian'ny fifandonana eo amin'ny mpanao fihetsiketsehana amin'ny taky ny famerenana ny nosy eparsa sy ny mpitandro filaminana. Androany dia misiriziry fa hanao ny hetsika eny Ambohijatovo ny hetsika Madagasikara miaro ireo nosy malagasy.